All day, all day. Salamo, video fo kely mampirofo aho amin'ny senseur système. Raha antsika hanao login avy hatrany, dirina ny pseudo sy mot de passe dia cliquena ilay login dia mahazo code TOEFA, mahazo ilay code TOEFA 24 31 40 24 31 40 dia miditra amin'ny compte amin'izay. Senseur système dia misy business anankiefatra ao anatiny ary resaka investissement manontolo izy. Eo ny investissement amin'ny forex izay misy anah amin'izao fotoana izao, eo ihany koa ny investissement médical cannabis fanafody vita amin'ny rongony, ary eo ihany koa ny investissement amin'ny SNT staking na ilay fanangonana resaka coin ny senseur, dia eo ihany koa ny IPO, io business farany samy investissement daholo zany izy ireo. Dia ny vidéo antsika anio dia anao retrait ny $50 satria izay minimum retrait atao anatin'ny senseur système. Dia laha antsika miditra amin'ny onglet finance, mialohan'ny anaovanao retrait aloha dia mila manao compte vérifié ianao. Miditra amin'ny onglet profil dia misy an'ilay hoe vérifié ao anatiny ao, misy information takiana aminao mahakasika ny KYC moa ny fiteny anazy, ilay identiténao sy ny toerana misy anao. Dia vita izay validén'zareo mandritra ny 24 heures dia vita izay na 5 jours zany. Dia cliquentsika amin'izay ilay finance dia ty vola atao anatin'ilay SNT tia mila avadika $1 aloha zay vao afaka manao retrait. Dia miditra antsika ao amin'ny échange, cliquena aloha le eto le change currency dia 104 toery ambony dia meny valeurany en dollar ety $14.56. Dia cliquena amin'izay le hoe valeuran'ny token anankiray $0.14 zany amin'izao. Cliquena le exchange dia mahazo message avy any amin'ny boty aho hoe namadika ilay 104 SNT ho lasa $14.56. Dia vita izay izay amin'izay vao afaka manao retrait amin'izay dia averina onglet finance ihany ianao atony misy anazy ety faharoa ety ilay izy. Dia cliquentsika amin'ny withdraw dia ataoko USD ilay izy dia satria USD no nananako ao, io ny montagne 50.24, tsy maintsy boribrinao zany fa tsy mety izy 50. Dia maka an'le wallet, ny senseur système dia efa manana wallet-ny S-wallet ny anarany ity ny endriny ohatr'izao ty, mbola napiditra ny trôna zareo vaingana kely teo. Dia ataoko USD ilay izy perfect money zany, dia rehefa avy eo ho échangeko trôna izy io fa raha tsy mandoa vola satria mampianatra anao ny resaka fanaovana échange koa ao anatin'izay. Dia lasa alaintsika ny adresy ao amin'ny input misy anazy dia copiena dia averina any amin'ny S-wallet dia mipetraka eto ny wallet collena eto dia cliquena amin'izay ilay hoe withdraw. Dia mahazo confirmation anao hoe 70 14 01 70 14 01 dia confirme. Dia miteny izy hoe iny fa niala teo izy dia miandry an'ilay fahatongavany ato anatin'ilay S-wallet zany izao.
dia tapahako kely vetivety ny vidéo mba arapahatonga ny le vola any amin'ny SOALE. Mety indray andro io fa niteneny teo dia hoe nandritra ny 3 andro le izy. Toy antsika ny vidéo araka ny hitantsika teo aloha dia nanao an'le retrait $50 aho tato amin'ny Sincère, dia azo soama tsara le izy teo amin'ny adiny 3 latsaka teo dia efa azoko le izy. Iaho moa zany nisy taona tsy teo tsy fantatro hoe hafiriana le izy na hafiriana, fa ho an'ny parrain-ko zao nanao izy dia 40 minutes fotsiny dia efa azony le izy nanao $5000 mehery izy parrain-ko izy io, mitovy amin'ny anahy nataony Perfect Money koa le izy dia azo soama tsara le izy ato anatin'ny Sincère Wallet Withdraw. Dia efa ato ihany tsika hitantsika io Perfect Money, dia fomba fampiasana an'ilay échange no atoloko antsika. Izy ity tsy anaovako inona fa andrasako ato satria hitantsika valeuran'ny crypto miakatra be, dia ataoko Ethereum io na atao Tron. Fijeriko anazy zao Ethereum mahafinaritra satria miakatra foana valeuran'ny Ethereum, dia anao izay échange zay dia miakatra ho azy ity valeuran'ity volako ity zany, mba arapahatonga amin'izy $105 dia averiko indray mandehany mi-réinvestir ato anatin'ny Sincère satria zay minimum ho an'ny réinvestissement manuel. Fa $15 raha $15 zany ny azonao isambolana eto dia mi-réinvestir automatique le izy rehefa ohatra ka activenao tandrifanao amin'ny investissement, dia satria misy an'ity frais 5% ity dia mila $105 ianao zany minimum, dia omaly lasa minovony ny le izy zany ho an'ny isam-bolana, isaky ny fahafolo ny volana eo ny anahy lasa renouvelé le izy, zay zany ny ray volana ny anahy. Dia ho combiné koa izy ity ho ataoko investissement anankiray, le izy roa iny zany combinéko anankiray dia atao le réinvestissement automatique zany vonoina aloha, dia desélectionnena ity dia eto amin'izay le hoe combinéna ilay dépôt lasa anankiray, zany hoe le $221 sy ny $14,90. Rehefa feno $15 le azonao isam-bolana dia afaka mihodina le izy mi-réinvestir automatique, tonga dia alefan'ny système automatique le izy. Raha ohatra ka tsy vononao efa ohatr'izao le eto amin'ny onglet ity eto zany, dia combinéko le izy cliquentsika eto dia lasa ohatran'ny hoe andro vaovao indray manomboka avy eo lasa andro voalohany ny investissement hitantsika amin'iny dia le azonao teo le voanazo kely teo dia miakatra ery amin'ny ery ambony ery nahazo 4 SNT teo, dia lasa raha mandeha tsika amin'ny dashboard zao dia lasa anankiray le investissement, dia lasa isaky ny le 11 indray zany aho no mahazo isambolana, dia ohatr'izay ny combinéna ny investissement. Dia manaraka lay fanaovana an'le échange amin'izay, miditra antsika ato amin'ny onglet exchange ato dia alaina le Perfect Money le dollar iny dia atao bitcoin sa atao Ethereum, dia ataoko Ethereum le izy, ampidirinao eto ambony montant le 50, dia cliquena amin'izay lay exchange dia miteny izy hoe vita le izy, vetivety fotsiny le izy dia vita, dia raha hitantsika izy dia mifindra ato amin'ny Ethereum ato, dia somary lasa 49 le izy misy frais kely fa mino fa miakatra be io rehefa avy eo, dia ato izy zany avelako eo aloha le vola dia ho hita eo hoe asehoko antsika eny amin'ny vidéo manaraka
le fiakaran'le izy satria crypto miakatra be amin'izao fotoana izao raha mijery eto anatin'ny ilay site-ny CoinGecko dia hitantsika miakatra be ny valeran'ny Ethereum 30%, Bitcoin koa zao somary miakatra, dia miakatrakatra daholo indray izy rehetra zany zao. Dogecoin zao no somary tony kely Tron miakatra kely dia zay zany no karazana stratégie kely au lieu de satria miantona eto ilay vola mba rapatongan'ilay izy au 105 dia le gain azonao isam-bolana iny zay vao afaka miréinvestir indray fa ny tanjoko aloha zany zao dia manangeza an'ilay compte mba ho haingaikaingana koa, dia miditra antsika ato amin'ny carrière mitombo roa indray zany ireo partenaire, misy olona anankiroa vaovao niditra, dia entanina antsika mba hanao investissement amin'izay dia mifandray samy koa fa misy an'ilay groupe firon'ny Dro ity misy offre eo afaka alohantsika par PayPal na par crypto le vola anaovana ny investissement ialana amin'le frais be dia mba tsy handoa frais ianao zany dia tonga dia miditra vola amin'ny alalan'ny gain ny Dro ipayevany anao dia izy mandray ny PayPal avy aminao, tsy sarany zay fa tonga dia izy no mandefa an'ilay izy any amin'ny système any aminao, dia ianao mandefa ny volany amin'ny PayPal na crypto. Dia raha olona mipetraka any Canada moa dia mampiasa an'ilay hoe e-transfer, ohatran'ny hoe M-vola aty amintsika io zany. Dia zay no atao misy roa miaraka amin'ity vidéo ity mitarika anao zay amin'ity page ity akaro ny volume dia araha ilay vidéo 2 minitra mahery io, dia cliquez eto rehefa vita ilay vidéo io manazava aminao hoe inona ny atao hoe sincere system, dia mitondra aminao zay atao amin'ny page faharoa ohatr'izao ilay fanaovana apakaro ihany koa ny volume, ilay apakaro izy dia jereo tsara rehefa mameno an'ilay profil ianao cliquenao eto dia créer le compte ianao dia mameno an'ilay profil tsara, dia vita zay dia manao login ianao dia cliquez eto miverina ato ianao zany dia cliquez eto ato no misy ny information complet anaranao ny torolalana maro samihafa mahakasika an'izay sincere zay, dia midina ny ambany rehetra any aza mandingana fa araha tsara ireo toromarika maro samihafa ary misy ireo vidéo isan-karazany ato, dia ity ireo fichier présentation sy ny calculateur izay azonao lalaovana, satria raha jerentsika teo dia lasa 235 zany ny ohatran'ny anahy zany zao, dia amin'ny faran'ny taona lasa 500 iny raha ohatra ka mbola tsy mahazo olona actif zany dia rehefa avy eo faharoa taona lasa 1000 iny, fahatelo taona any lasa 3000. Hitantsika amin'izany fivoarany ary asaiko ny rehetrarehetra manao fijery lavitra zany tsika ao anatin'izay fanaovana ny sincere system zay, azonao téléchargena io calculateur io, dia midina ny ambanimbany any ao ny fomba fanaovana an'ilay fampidirana fond ilay iarahana amin'ny Dro teo iny ary na ireo lidera hafa ny an'ny zareo Rosiana manana anazy daty tena be dia be ny an'ny zareo fa iny zany tena fifanampiana ao anatin'ny zareo, hitantsika transfert be dia be mihitsy sanandro misy foana ny an'ny zareo mifanampiany, dia fandray samiko dia ampidiriko ao anatin'ilay groupe miteny anglisy koa ianao dia atsika mifanampy koa mianatra ianao fomba fanaovana ny sincere no mifandray ihany koa amin'ireo namana maro samihafa manao an'ilay sincere system. Dia raha te hamakivaky ianao dia misy zavatra noteneniko vitsivitsy reto ny site officiel, ny document officiel momba an'ilay site iza ny tompony arahanao zay vidéo momba ny tompony zay etsy ambony ezy dia isy an'ilay hetsika faharoa atao any Turquie
amin'ny faran'ny volana ity ka hatramin'ny fahatelon'ny volana jona ho avy zao. Dia ity moa zany a tableau mandrakitra ny compensation plan sy ny ataontsika hoe bonus tokony ho azonao a arakaraka ny montant azon'ny ekipa miara-miasa aminao sy ny montant investissement takina aminao minimum ao anatin'le izy. Dia raha tsara ireo a dia mifandray samako a midira amin'ny Facebook group team Madagasikara, hitantsika ety le izy, mitondranao clique eo iny dia mitondra anao makany, cliquenao eto dia mitondra anao any amin'ny canal YouTube koa ohatr'izao, dia ato no anaranao manao abonnement amin'ny canalako dia maharaka an'ireo mise à jour na vidéo maro samihafa ataoko ato ianao. Dia mifandray samiko zany raha ohatra ka manana fanontaniana ianao na ohatran'izany fa hiezaka higidanao aho ao anatin'izay rehetra izay. Midira amin'ny pazeko Jocelyn Randriana Soniaina na amin'ny profil Jocelyn Randriana Soniaina ihany koa. Ato no anaranao koa ireo vidéo maro samihafa mahakasika an'izay sincère système izay. Afaka tonga dia vakianao amin'ny téléphone na amin'ny ordinateur par Facebook zany le izy, amin'ny alalan'ny crédit kama na Facebook dia afaka jerevanao an'ilay izy. Manam-piaona ny vidéo manaraka indray, veloma tompoko.